fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Araka izany feokira ifamantarantsika izany indray dia miaraka amin'ny heriliva Razafimanantsoa ianao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina. Fifalianao indray no iaraka ifampizara aminao izay tendren'ny tompo indray mba ahafahantsika mifampandroso eo amin'ny ty fandaharana iray vatsy iray aina ity, ary dia apetrakantsika eo amin'ny tompo ny fotoanantsika androany mba izy no anjaka amin'ny alalan'ny fanahiny amin'izay rehetra ataontsika indray. Ndeha ary tsika hivavaka metraka eo amin'ny tompo ity fotoanantsika ity. Soranao izay Andriamanitro ny amin'ny fitiavanao, fa ianao no anton'ny fahatanterahany zavatra rehetra. Apetraka aminao ity fotoana ity ary dia angatana indrindra ny fanahinao mba ameno anay, aizanay mamantatra zay rehetra avy aminao. Dia ny fanahinao ny tompo ho amin'ny tsirairay avy, ameno ny tsirairay avy mba tonga anay ho feno fahendrena ny amin'izay rehetra ampianarinao. Dia ianao no angatahanay mba hanome anay fahazavan-tsaina ny amin'izay rehetra tianao ampianarina anay indray. Dia ho voninahitra ao ny tompo izay rehetra ataonay indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anirinay sy angatahanay n'izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitro. Amen. Ijery manokana ny amin'ny zaza indray tsika ny amin'ity anio ity, ary tsy ny anio ihany fa manomboka amin'ity androany ity zany dia izay indray no izahantsika ho jerena ny zanakitsika ireny zany. Fa andesika aloha anaraka hira anankiray hiaraka amin'ny tanora masina itositsika amin'ity fandaharan'ity, ary nira voalohany rahantsika amin'izy ireo diany hoe mila anao. Sekuni fakapana kana savu chawaza ninivi nifavunu na wanulu tafiti duwanaura duwanau manja kizaidi zaivutama kutukufa hadalana ni mandafa Jesosy Kristy nunanulu chaniani baufamonzenantsika bani hasi zani jidaliraki befiti nutiamuza kuanafa matuki kamatuki matuki majakizai aviteso Kristi milanazanidi itarita
anaty mba matahotra fa matoky mananana Jesosy mamonjy mahery Tiniana manolotra fo vava mba hananana fiaina soery sopiasa tsy ahefa sanatry fa azoto sy hanoko anahodoria Falina famami ewani nana ambisehu si ambitiriromula mani difu hatunga sireu pankatu kahijuru si utena saduku rupanuku Mahasu Nilsi Huduri Avetesa Isti Ilana Samiti Kita Ita Nana Najapa Nare mahafinaritra zany hira izany tokony ao anatsika tsirairay avy hoe mila ny tompo tokoa isika eo amin'ny fiainatsika isan'andro satria izy no mitarika atsika ny amin'ny tsara rehetra mampafantatra atsika izany sitrapony zany miasana atsika ihany koa ny fanahiny aizatsika mitondra tena tsara fa ijeritsika zany rehefa avy nijeriny amin'ny fifandraisan'ny mpivady tsika tamin'ny fandarana tany aloha nijeriny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa isika dia nijery ihany koa ny amin'izany hoe fitaizana ny tanora izany fa manomboka anio indray zany dia ijery ny amin'ny hoe fitaizana ny zaza isika ny fitombon'ny zaza rahantsika mijery asy hoe ny andraikitsika eo amin'izay hoe fampivelarana ny zaza izay betsaka mantsy ny olana sedraina eo amin'ny ankabeazan'ny olona rehefa mandalo eo amin'ny fotoanany miala sakana zany ny amin'ny adolescence iny zany ary afaka mivoatra tsara araka ny tokony ho izy anefa ny zaza hatramin'ny naterahany raha afaka nivoatra tsara izy de inona fa tsy de ho sarotra loatra tsy de andalo olana loatra rehefa mandalo any vanim-potoana voalazy hoe ny miala sakana zany ka ny ankonana manontolo mihitsy ny ray ny reny ny ray tapo
no tompon'andraikitra eo amin'izay hoe fivelaran'ny zaza izay, ka ahatonga azy tsy de anana fahasarotana loatra rehefa mandalo araka hitantsika tamin'ny fandarantany aloha hoe sarotra ny mandalo fotoana sarosarotra zany ny olona rehefa mandalo amin'izay hoe miala sakan'izay eo amin'ny 12, 13, 14, 15 taona iny zany, ka eo no mahatonga atsika zany hoe ijery hoe manana andraikitra daholy zay rehetra anatin'ny ankonana, ny ray, ny reny, ny zoko zany ny tsinambara am'le hoe raitapo zany. Ekena fa tsy de misy fitsipika matipaika zany tsy maintsy mahomby azo ampiarina eo amin'ny zava-miseho, eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fitezana zany. Ary tsisy hoe tena mitovy tanteraka zany ny tranga eo raha ohatra ka hoe fanabeazana andresana zany, tsy hoe rehefa izao de izao no atao, tsisy zavatra tena hoe misy fitsipika matipaika zany milazana zany, fa avy amin'ny alalan'ireny fahalalana samy hafa reny koa nefany dia afaka manampy atsika ahafantarantsika misimisy kokoa zany ny amin'ny fitondrantenan'ny ankizy sy ny amin'ny inona ny tokony ahoana no fomba hitondrantsika ny amin'izany zanakitsika zany, ny tokony toetra asehontsika ny amin'ny hoe miatrika an'ireny zanakitsika ireny raha mijery ny amin'ny hoe sehatry ny fanabeazana sy ny fitaizany sika zany. Ary ambara zany fa tena mila ianarana ny fitaizana, tsy mandeha ho azy io fa ny zavatra iainantsika eo tokantrano ao fandray amin'ny zanakitsika eo isan'andro de fa fianarana ao antsika ary tokony akatsika lesona. Eo ihany koa nefa hoe ilaitsika ihany koa ny mianatra amin'ny zavatra zay efa hitan'ireo mpandinika ny amin'ny atao hoe psikolojia zany mijery ny amin'ireny hoe ahoana ny psikolojian'ny zaza zany, mba ahafahantsika manakaikaiky zany ny anatsarana ny amin'izany hoe fitezana ny zanakitsika zany zay ho resantsika manokana andrano moa zany de ny hoe ny ankizy zany, ahoana no fihetsika sy ny fomba hifandraisana aminy, ary vokatr'izay dia vokatr'izany toetrany sy ny zavatra ataony zany de misy zavatra zay dingana tokony ho jerentsika ahafahantsika ho fitaovana zany ho fampivelarana ny zanakitsika zany ao anatin'izay hoe fahazazany zay sady. Fa andrisika aloha ary anaraka hira anankiray sady, hira faharoa sady anoizatsika an'izay fandaharan'izay, mbola hiaraka ihany tsika amin'ny tanora masina itosy amin'ny hira anankiray tsy hoe eo aminao no mahatsara ahy. Luciano, no, no.
dia ro jerevantsika voalohany zany a taorinan'izay hira mahafinaritra izay fa loasantsika hoe ilaina ho tsara ny vanim-potoana voalohany a eo amin'ny fiainany zaza. Ilaina ho tsara ny vanim-potoana voalohany eo amin'ny fiainany zaza. Vao manomboka mihitsy zany hoe in'le vanim-potoana voalohany eo anatin'ny fahazazana iny de efa ilaina ho tsara zay vanim-potoana zay. Ary misy zavatra takiana amintsika mba hahatonga an'izay vanim-potoana zay hoe hisotra tsara tokoa zany eo amin'ny lafiny hoe fifandraisana moa zany eo anivon'ny atao hoe fianakaviana ny tena ho resahantsika zany, ny andraikitsika zay mifanerasera aminy ao anatin'izay hoe ankohonan'izay hoe ny reny, ny andraikitsy ny reny sy ny ray aman-dreny zany sy ny zoky zany ny tena ho jerevantsika. Vanim-potoana voalohany eo amin'ny fiainan'ny zaza de manandanja indrindra eo amin'ny fiforonan'ny maha izy azy. Zany no ambarandreo manam-pahaizana mpandinika ny amin'ny zaza zany. Vanim-potoana voalohany eo amin'ny fiainan'ny zaza de manandanja indrindra eo amin'ny fiforonan'ny maha izy azy. Satria efa mahatsapa zava mitranga izy ao amin'ny vanim-potoana voalohany io ary voatahiry ao anatiny reny zavatra reny. Efa afaka mandray fahazarana ihany koa izy. Efa afaka mandray fahazarana izy. Ary ireny dia lasa raiky tapisaka aminy zany reny atao hoe fahazarany reny. Ka de zay mihitsy ny mampitombona sahady zany. Tsy atao hoe mampitombona moa zany fa hoe ambarany tenin'Andriamanitra mihitsy araka ny fahaitsika amin'ny obolana 12:25 obolana 12:25 hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Zaro amin'ny lalana tokony zany. Zany hoe rehefa zarina izy de tsy miala aminy tsony zay fahazarana omena azy zay. Fe moa zany ho jerevantsika ihany hoe inona le fahazarana tiana hanazarana azy fa indraindray tsika lasa tafahoatra loatra. Zany hoe le fahazarana tiana hizarana azy tsy hoe ilay zavatra izay tiatsika anerentsika azy hoe tsy maintsy tonga amin'izao toetra zao izy. Zany hoe eo zany misy zavatra mila hitandremana hoe tsy izay toetratsika na izay mety amintsika no anerentsika azy fa efa misy an'le toetra ara-boajanahary zay efa noraisiny nilovany avy amintsika ray aman-dreny zany sy izay efa nanaovan'Andriamanitra azy. Ka iriny le toetra ara-boajanahary reny tsy azo hoe itsika no anery raha tsy mifanaraka amin'le zavatra izay toetra na zavatra na toetra zay tiatsika ananany na hoe tsy mifanitsy amin'izay hoe toetra tsika tiatsika ananany zay de tsy hoe izay no anerena azy sady mba ho ananany fa manjary lasa vao maika manakorotana azy, manakorotana ny fivelarany zay. Ka raha miteny zany hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza de tsy hoe kory hoe satria ohatra zany zao azontsika raisina ohatra hoe raha zaza mavitripitrika izy, zaza tia mihetsiketsika izy de hoterena hoe tsy mahazo mipelipelika, tsy azo hoterena hoe mila tokony hoe olona manana toetra hoe kalma tony zany hoe olona tsy de rototra loatra tsy terena ohatran'izay zany fa iny toetrany iny izay efa maizy azy iny no anapitsika azy mba hivelarany. Eo zany mila mitandrina tsara tsika ny am'izay hoe raha hoe anazatra ny zaza amin'ny lalana tokony alehan'izay tsy hoe am'izay lafiny zavatra zay no anerentsika azy fa misy zavatra toetra izay tian'Andriamanitra ananana izay no jerevantsika fa tsy hoe izay toetra tiatsika ananany amintsika manokana zany mety amintsika fa misy efa natokan'Andriamanitra am'izay izy hoe zay nefa toetrany de anjaratsika manampy azy zany hivelarany am'izay toetrany maizy azy zay. Iny zany ataontsika hoe anatina fonteny aloha fa mbola jerevantsika lalindalany am'izay hoe manao ahoana ny tokony atao arakaraka n'le mety ho toetran'ilay zaza zany. Fa ireny ny afahantsika zany miteny sahady hoe efa mahatsapa zavatra mitranga izy ao anatin'io vanim-potoana io efa afaka mandray fahazarana ihany koa de zao hoe hitatsika hoe misy ao anatin'iny fahazazany de efa misy hitatsika tatra sady hoe zaza toatrany sary tahotra le zaza na hoe zaza ohatrany tsy de miramirana na hoe zaza ohatrany to malahelohelo lava na ohatrany hoe tia mitokatokana zany. Ka ireny le toetrany reny zany de efa hita sady hoe avy amin'ilay hoe zavatra zay efa
iainany sady ifandraisany amin'ny manodidina azy ny environnement rehetrarehetra zany nefa mety ho mahatonga an'izay akoatra n'ilay toetra zay efa ara-boajanahary ao anatiny zany. Ahoana fitrangan'izany ary misy toetra n'olvana ozy tsika tamin'ny ray aman-dreny ara-boajanahary zay mifandraika amin'ny toetra ara-psikôlôjika zany. Ohatra zany hoe kamokamo le zanakitsika, misy hoe mazoto, misy hoe mavitrika, misy hoe be fihetsem-po be le zaza, hita hoe mora tezitra, mora mitomany, misy ndray tena hoe toetra tsirototra, misy toetra votsavotsa, mailamailaka, matanjaka, malemilemy, reny zavatra samy hafa reny zany toetra ara-boajanahary izay mifandraika amin'ny toetra ara-psikôlôjika zany. Ka ireo fomba isehony amin'ny maizy azy io zany no izay n'olvany tamin'ny ray aman-dreny dia toetra ara-boajanahary io, toetra ara-boajanahary io. Ary eo sady de mila mitandriny sika ray aman-dreny zany amin'ny fanakianana ny zanakitsika sy ny hoe fampitahana azy amin'ny hafa na amin'ny zaza otrano zany, hoe mety hoe ohatrany somary malaindaina izy de tsy azo ampitahina anaovana ambanina ao anatin'izay hoe ampitahina hoe ianona ohatran'izao fa ianao ty ohatran'izao, zay fampitahana zany de efa ohatrany manakivy azy sady satria tsapany hoe apetraka ho ambanimbany no ny hafa izy am'izay de efa manimba sady zay eo am'izay mety ho fivelarany zany sy eo mitoetrany zany. Tsy manampy azy ivelatra mihitsy zany zany zavatra fa maika mahatonga fahakiviana ho azy tsy hananany hery ary hoentina miaina, tsy hananany hery hoentina miaina. Mila mitandrina zany tsika amin'ireny toetra ara-boajanahary reny satria tsy azo atao sady ny fanakianana azy amin'ireny toetrany reny manampy azy ny ataotsika, tsy azo atao ihany koa ny mampitaha azy amin'ny zaza hafa otrano izay manana toetra mety mifanohitra amin'izay satria toetra ara-boajanahary io miezaka manampy azy tsika ao anatin'izay. Atao hoe mety hoe zavatra efa nolovana, toetra nolovana avy amin'ny tsika ray aman-dreny zany na tsy tsika efa mety zay efa dadabe tany na mety satria zavatra mifindra manaraka ny atao hoe génération zany reny toetra reny. Ka inona raha ny tokony atao zany eo am'izany lafin-javatra samy hafa resantsika zany. Tsika zany de miara-mahita, miara-mahatsapa, miara-mahafantatra fa taona vitsy monja ao anatin'ny fahazazan'ny zaza iny dia ianarany zavatra be dehibe zany, mianatra zavatra be dehibe izy ary zay zavatra hitany ary de matetika voarainy moramora satria mbola malalaka be zany ny atotoany zaza, malalaka mbola afaka mandray zavatra tsara ary zay zavatra efa hitany masony, zavatra reny sofiny, ny zavatra apetraka ao anatiny defa tena voaraikitra sady ao anatiny ary reny defa mamolavola toetra ao anatiny sady araka nyfetantsika tany aloha efa afaka mandray fahazarana sady izy arakarak'izay zavatra hitany sy manodidina azy zany, mamolavola ny toetrany sady zany reny zavatra reny. Ka itsika matetika variana amina asa fivelomana, variana amin'ny asa mandrara ao anatin'ny tokantrano ohatra ny reny mpianakaviana raha hoe manao raharaha otrano, variana amin'ny olana isan-karazany fa tadidio fa na tsy ao an-trano akory azy sika ao an-trano ao ne misy zaza, raha misy zanakitsika mbola kely zany, misy zaza ao mianatra sady ny fiainana, mianatra mijery ny manodidina azy, mianatra mifandray amin'ny manodidina azy, mianatra mandray zavatra, mianatra mamantatra zavatra inony ty ary atao inony ty. Ao anatin'ny fahazazany iny de efa zay ny zavatra efa ianarany, mianatra zavatra be dehibe izy, zavatra rehetra hitany, zavatra hitany masony, zavatra rehetra tsapany, zavatra rehetrarehetra reny nefa ny akabeazany reny defa voarainy ao anatin'ny atotoany ao zany. Ambaran'ireo mpandinika ny amin'izany zavatra zany. Ary izay zavatra izay zany efa mianatra efa mieritreritra izy, efa mamakafaky izy ao anatin'izay hoe fahazazany zay. Mianatra manao fampitahany izy ao anatin'izany zavatra zany. Mianatra zavatra maro zany ao anatin'izay fahazazany zay. Ary
ny akabiazany a de amina kilalao avokoa zany a no tena ianarany an'ireny zavatra ireny, mianatra ny zavatra samihafa izy a ao anatin'ny fahazazany ary ao anatina kilalao ny anarany an'izany zavatra zany. Ohatsika ndeaka ohatra hoe mandray mahita an'izany ngamitsika rehetra hoe raha misy lakile adino a na mipetrapetraka eny a avy de raisiny a de rehefa mahita lavaka afanina ampidirana an'izy de ampidiriny ao anatin'le lakile iny zany a in'le lelana lakile iny, na efa misy eo a de alainy de tsoany de zany ampidirina. Reny zavatra izany de efa fianarana ho azy zany reny, ianarany a mifandray amin'ny manodidina azy, ny fanositosehana varavarana, mamoa, manidy, efa misy zavatra ianarany io mifandray am'le manodidina azy izy. Maka fitaovana zay ampiasaitsika ao anatin'ny tokantrano ao, mamantatra izy inony ity dinihany de ampiasainy am'izay hitany fa azahoany mampiasa azy reny zavatra reny. Ka reny zany de atao hoe afahantsika mieritreritra sazy zany hoe tsy andrara be fahatany andreny zanakitsika reny a am'izay hoe zavatra mety ataony ao anatin'ny tokantrano, satria zavatra mitranga de zao hoe miara-mahatsapa an'izany tsika ray aman-dreny rehetra hoe vizantsika. Raha ohatra tsika ka miasa tonga amin'ny tokantrano a efa vizana, de matetika ny zavatra ataon'ny zaza de ohatrany manakorotana na manelingelina tsika ray aman-dreny, de ao anatrehan'ireny a de avy tsika amin'ny fahazarana de mandrara azy tsy hanao an'ilay zavatra zany, ary mety ampiasa fahefana mihitsy ary hoe aka an'ilay zavatra avetrany a mba tsy hatonga an'ilay zaza anohy an'izay atao hoe mety ho fanelingelenana amin'ny zavatra atao zay. Ka nefa zany hitatsika miariary hoe reny zavatra ataona reny de efa fianarana ho azy ao anatin'ilay fivelarany sy fanolokolony ny sainy zany reny zavatra reny. Ary ohatra fotsiny nandraitsika reny fa be de be zay zavatra rehetra ataony ao anatin'ny tokantrano ao zany, mandraindray zavatra, mifandray amin'ny zavatra de efa fianarana zay, mihaino zay zavatra rehetra reniny, zavatra rehetra reny, zavatra rehetra tenenina zay mety ho feo de efa raisiny a mitaiza azy reny, ny loko rehetra hitany zay mety ho bikany zavatra sy endry zavatra de efa mamolavola azy reny zavatra reny a ny amin'ny fivelarany zany. Ka mila dinihana zany a reny zavatra atao hoe mety ho fandrarana samy efa ataotsika reny a, dinihatsikatsika manara-maso hoe inona indray ary zany fivoaran-janako zany, lasa nanao inona resy taloha zao ny zavatra nataony a, zao indray efa miova manao zavatra ohatran'izao indray zany hoe ahitantsika hoe reny zavatra ataony reny de efa atsapana hoe mandroso, mivelatra sy mitombo izy a ao anatin'izay, satria mahagaga ihany tokoa raha ohatra zany zao ka atao hoe olona lehibe manao azy fihetsika nataon'ny zaza zany, misy fahatarana zany lay zanakitsika ao anatrehan'izay. Ka mila dinihany reny a, mila dinihana ihany koa ny eo am'izay mety ho karazana fandrarana ataotsika amin'ny zaza, fandrarana be fahatany ny tena tsinambara zany a hoe tena manohitohana atsika tokoa ve lay zavatra ataony, ary mila dinihana hoe inona ny tokony atao ohatra ka manohitohana, satria raha rarana sy fefena hatrany izy amin'ny zavatra rehetra ataony de tena misy fiatraikany a any amin'ny fivoarana sy fivelaran'ny sainy reny zavatra reny zany. Fa andehantsika anaraka hira anankiray indray a fa tsika mieritreritra an'izany sady a hira ataon'ny tanora masina Itaosiany a tsy miangatra ny avo. Samantha,
zay zany no mila ampatsahivina atsika kely ampatsahivina mihitsy ary mila tsindrina zany zavatra ny hoe ny fandrarana be fatany a mila dinia atsika satria rehefa fantaritsika zany fa hoe reny zavatra samy efa ataon'ny zaza reny anie dia efa fitaovana anankiray entiny mampivelatra sy mampitombo ny sainy sy ny fahalalana zany ary zay ny mahatonga ny ireo ataontsika hoe ireo vahiny zany sy ireo zay efa resy lahatra any am'izany hoe atao be dehibe mihitsy ny sy mahafinaritra sy mifandraiky amin'ny mahazaza ny zaza ny tontolo manodidina azy zany ny trano ny efitrano ny amboarina tsara sina loko samihafa efa apetraka eny na kilalao samihafa afahan'le zaza mivelatra zany ary tsy aitraitra reny zavatra reny fa am'izay afaka manantanteraka an'ireny de fa hoe ilainy reny fa tsy aitraitra ny vazaha kory satria mampivelatra ny zaza reny reny karazana kilalao samihafa reny boky feno sarisary samihafa reny kilalao samihafa isan-karazany reny zany tena hoe ilain'ny zaza reny satria reny no mampivoatra azy eo anatin'izay fahazazany zay sady mba hatonga azy tsy hanana fahasarotana zany amin'ny fivelaran'ny sainy sy hoe amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina na amin'ny fianarana indrindraindrindra zany efa rehefa mifandray amin'ireny zavatra samihafa reny izy ny loko isan-karazany ny boky feno sarisary ny kilalao amina atao hoe endrika samihafa mety ho boribory lavalava zay mety ho endrika de efa fianarana sady ho azy reny anamorana indrindra ny fidirana eny an-tsekoly rehefa aveo amin'ireny karazany zavatra reny ka tsy aitraitra fa zay zany matetika avao zany hoe tsy misy andrentsika de zay zavatra hitany no raisiny ary rehefa reny zavatra hitany sy raisiny reny matetika zavatra izay mety sarobidy amintsika na mety zavatra ilayntsika ka anahirana atsika raha simba na overy de manjary mahasarotiny atsika ka anjaratsika ray aman-dreny zany mijery hoe inona ny zavatra tokony ataoko apetraka ao amin'ny tokantrano amin'izay tontolo n'lay zanako zay mba anana ny fivelarana tsara mba tsy hatonga atsika mba tsy hatonga azy amin'izay ataony ho voarara sy ho anamparatsika ny fahefatsika ka hatonga azy zany tena hoe misatra am'izay fivelaran-tsaina izay hojerevantsika zany ny amin'ny hoe faharoa ndray hoe ny fahafahana sy ny fahefana zany hoe ny fahafahan'lay zaza mifandray am'izay fandreram-baratsika atao zay hoe inona ny fahafahana tokony ananany zaza ary manao ahoana ny fahefatsika ray aman-dreny eo anatrehan'izay fahafahana zay satria araka nambaranteo hoe zay zavatra ataony raha anaparatsika ny fahefatsika ho raharahantsika na avy hatrany de ho tsy avelatsika ho ataony dolo ty zavatra zay zavatra raisiny sy ataony ty de lasa tsy manam-pahafahana tsony zany le zanakitsika eo am'izay fahazazany zay sady ka avela izy anana fahafahana anao zavatra avela izy anana fahafahana anao zavatra ary eo anatin'izay de hoe samy andiniky tsika ray aman-dreny ny am'izay fampiasantsika ny fahefatsika eo am'izay hoe fahafahana menany zany zay mandiniky tsika hoe ahoana ny fampiasana ny fahefatsika andetsika ka ohatra hoe tsy de manam-paharetana zany tsika ray aman-dreny ohatra satria maika lavitsika ary te hamita lay zavatra zay efa natomboky ny zazitsika no lay tsy faharetatsika no lay tsy fahamakiatsika zay ka isika no avy hatrany dia manao lay zavatra zay atanterahany zany na ihany ko hoe mahita azy ho sahiranytsika eo ampanantanterahana lay zavatra de te hanampy azy tsika mba atonga azy atanteraka sy ahavita lay zavatra ataon'izay na ohatrany toa hoe mety ho vojavotsy angamby izy na ohatrany hoe mitavozavoza de isika ny lasa maka ny toerany manao lay zavatra zany hoe mampiasa n'lay fahefatsikitsiky zany
mety hoetsika angamba hoe ka fitiavako azy le izy, aleo izy anana fahafahana anao zavatra ary amita an'izany zavatra ataony zany. Fa raha avy hatrany zany de itsika foana ny aka ny toerana, itsika nefa efa mahay any itsika ray aman-dreny efa mahay, fa tsy fitiavana azy zany ny tsy fanomezana azy an'lay tsy fanajana an'lay fahafahana zay ananany ny fidirantsika atsehatra sady eo am'izay mety fahamaikatsika na tsy faharetatsika na mety ho fiheverantsika hoe te hanampy azy eo am'izay mety ho fitavosavosana zay. Fa avelao izy hianatra, avelao izy amita an'izany satria rehefa mahavita zavatra izy de manana fahatsapahantena hoe ay nahavita izy. Fa rehefa apitsika izy de ohatrany hoe ay mbola tsy mahavita zany, misy fiatraikany sady zay eo am'izay mety hoe toetrany zany, eo amin'ny fivelarany indrindrindrindra. Raha manelingelina atsika miresaka fahefana sy fahafahana iny tsika zany zao, matetika raha tao manelingelina atsika na de tsy de manao ahoana loatra kory aza ilay zavatra ataon'ny zanakitsika de avy de ny mibedy azy tsika mampiasa n'le fahefana zany mandrara azy, tsy mahazo manoya an'izay zavatra ataon'izay. Mety ho kilalao satria tsisy afa tsy kilalao zany no zavatra azony zaza atao, ny ahafahany manatanteraka an'izay hoe zavatra tiany atao sy ampivelara ny sainy zay amina kilalao daholy. Ka mila jerevantsika eo am'regny kilalao reny zany hoe raha ohatra ka tsy de ampy ny kilalao ohatranao mena azy mety hoe tsy afaka manao an'izany tsika, fa io moa zany de fa anentanana hoe raha afaka manatanteraka an'izany aleo omena azy zay ahafahany mivelatra rehetra eo am'izay fahazazany zay. Fa rehefa hoe tsy afaka manatanteraka an'izany tsika ray aman-dreny de jerena tsara, ohatra zavatra mety azo atao hoe raha mandray zavatra anankiray izy mety ho sarobidy amintsika io, mety hoe mora vaky io de vahaolo anankiray azo atao zany ny manao an'ilay antsoina hoe takalo na échange zany. Takalo zany hoe raha misy zavatra anankiray raisiny tiano ampiasaina, tiano jerena, tiano dinena, inona moa ty zavatra ty, mety atao inona ary ty, de vao mahita antsika avy de taitra hoe hoay lay zavatra sarobidy na hoe sao very na sao vaky de avy hatrany tsika de ampiasa an'lay fahefana zany, fahafahana ho an'ilay zaza zany de ny milalao sy no mampiasa an'ilay zavatra iny satria izay no azony atao. Fa itsika ampiasa an'ilay fahefana satria mety ho potika lay zavatritsika de tsy avy hatrany de alaina fotsiny na obedesina izy avy alao iny, sao de simba na ohatran'izany fa hoe anjaratsika afaka manazava azy hoe tia de zavatra ohatran'izao mampianatra azy, raha ohatra tika zo menjera de vaky azatsika ampianarina izy fa itiny ianao mety zavatra mitovy endrika am'lay zavatra na mety ho zavatra mitovitovy am'lay izy nefa tsy mety hoe ampaninina atsika raha mety na hoe zavatra mety tsy vaky na hoe asina fanaraha-maso na hoe tsy overy na hoe tsy tahoranao simpa satria mitovitovy endrika am'lay izy. Miezaka tsika zany mba tsy avy hatrany de mampiasa fahefana fotsiny hoe alaiko satria sao de simba de avela eo le zaza angaiay eo satria misy fiatraikany be eo aminy zay satria tsy azony fa maninona izy nampiasa ny zavatra iny, tsy misy fanazavana, tsy misy ninina, tsisy resaka avy de alaina fotsiny de avela izy angaiay eo. Misy fiatraikany amin'ny fihetseham-pony zay hoe fa maninona ary ineny lay tia na idada lay tia na izoko lay tia, maninona nandray an'ty avy de nalaina fotsiny de navela fotsiny aho eto, lasa ohatrany hoe aminy zany lasa tsirariny zay zavatra zay ary manimba azy zay na ny fifandraisany ny fijeriny zany hoe lasa maharatsy tare atsika eo mason'lay zazasady zay zavatra zay reny moa zany le miteraka fahakalana ny orina satria lasa ohatrany hoe manimba n'lay fo keliny sady zay zavatra zay, fihetseham-pony zany hoe ohatrany hoe inona ny antony mampatonga an'izany zavatra zany. Ka manao takalo tsika hoe inona ny zavatra mety azo atakalo an'iny zavatra iny ahafahany manoy an'lay zavatra zay ataony nefa tsy miteraka fahavoazana fatiantoka na fahasiaranana eo amintsika ray aman-dreny zany. Zay zany ny amin'ny zavatra samihafa reny hoe ny fahafahana sy ny fahafahany zaza sy ny fahefantsika ray aman-dreny eo am'izay ataony aleo izy anana fahafahana ka ahoana ny fomba ampiasantsika ny fahefantsika eo am'izay lafin'izay mba tsy ahatonga korotana na hanimba ny fihetseham-pony sady na ihany keo hoe ahatonga atsika ho simba zavatra ihany keo na hoe ho very zavatra na tonga fitaitainana eo amintsika zany fa anjaratsika no mijery fa mba tsy mety kosa
raha avy hatrany de hoe alaina fotsiny lay zavatra zay raisin'lay zaza, tsy misy resaka atao, tsy misy mba hoe hitiny solony na hoe tiany ianao, fa avy hatrany de hoe mampiasa fahefana fotsiny, alaiko ty satria zao a, de avelo izy angaiay. Manjary misy fiatraikany any am'lay fivelarany sy any amin'ny fihetseham-pony zany zay zavatra zay. Ka zany mila dinihantsika be dia be ny zavatra mitranga hitantsika ao anatin'ny tokantrano ao ny amin'ny zanakitsika zany, de anjarantsika indrindra hoe manatsara ny tontolony zaza zany zavatra tena tokony ataontsika ray aman-dreny, aloha atsaraina ny tontolony mba tsy ary aloha zay anana ny tontolony manokana arak'izay azo atao mba tsy ahatonga atsika zany hosahirana eo am'izay zavatra mety ho raisiny ao anatin'ny tokantrano zany. Misy fotoana moa zany ohatrany hoe tsy maintsy hiaraka amintsika izy any amin'ny salon na any am'izay efitrano mety misy zavatra samihafa mety ho raisiny kanefany de eo zany hoe ahoana ny fampiasana ny fahefana eo anatrehan'izay. Fa tsy azo atao zany ny manapatra fahefana fotsiny enina de tsy afaka hiteny ary izy, tsy afaka anazavy izy, tsy afaka hitaraina izy eo amin'ny lafiny eo anatrehan'izay, satria tsika no lehibe de mba aleo ajaina ny zaza satria adidy napetraky ny tompo amintsika ny fitezana azy, fampivelarana azy ao anatin'izay fazana, satria efa ndraisantsika tamin'ny voalohany hoe tena vanim-potoana eo amin'ny vanim-potoana voalohany eo anatin'ny fahazazana iny de tena zavatra tsara eo amin'ny fivelarana, satria tena mandray zavatra be tsika izy miny mianatra zavatra be dehibe izy itsika no varinany amin'ny asa mandrara fa ny zanakitsika mianatra fianarana ho azy daholo zany zay zavatra raisiny sy hitany zay zany fianarana ho azy. Andeha tsika hiaraka amin'ny tanora masina etosy ihany zay efa miaraka amintsika anatin'ity fandarantsika fandarana androantsika i rehefa eo ambavanao loatra izy tia Calvary. Sakini mahenu ao na mahita surata we Calvary Betsarukana Kristi nitali ni hari peri zinamali nalatsatayana nuhumireu Angkasunitani Jesosio Nampane fitambuku yana Mefade afaka Nangai sutazali Uani penana Simbazakanu Sosio Mafain tralotrare Sosizani kanibahani Azubatade Gintinifu Kumebana Wiza Hazu anoritumbo la lumbuina Kumeweriamba ziulefi Ihasatio trani fefi Kahamelumaku Yanarana ni Kristi panesi Laina funyani Wai Yasabuana
tsy ho sasatra na hoe hitarana teraka tompo tsy mazakano lomelona zay niatratamina ary tsorina fanyainao ny tsinona tasorona Jesosio mafaitra loatra re Jesosy zany kanibahany azo batao de intiny fo kumekwanao biza Zimbazakano lumeluna zani atratamina aritsurina fanyainao mitsinuna tosununa Jesosio mafaitra loatra re Jesosy zany kanimahany azo batao re intiny fo kumekwanao biza azo batao re intiny fo kumekwanao biza efa madiva ifarana sady ny fandaratsika fa betsaka ho isika no zavatra tokony hodiniatsika amin'ny zanakitsika mila rahatsika maso ny zanakitsika zay fa ohatra anapinatsika ao anatin'ny tokantrano hoe fivezivezy ao anatin'ny tokantrano zany zao de matetika de tonga de fibetesiny aza mivezivezy inona foana ty mivezivezy ty inona ary nataon'ny zanakitsika tonga ny tokotany ray izy milalao ny tokotany milalao aza miazakazaka mila dinihana atao satria ireny no mampitombo ny fivelarany miazakazaka izy rahatsika aza miazakazaka ao an-trano izy rahatsika aza mivezivezy zavatra ao ataony zany ary tena misy ray aman-dreny reny mpianakaviana indrindra hoe ao anatin'ny tokantrano zay zavatra ataony zanany de ahitany anaty sinina azy foana ary indra ataoko hoe raha iteny zany hoe zaro am'zana tokony alehany zaza tsy hoe zay fihetsiky ny zaza rehetra de avy de jerefatsika atao rehefa tena jerevana tsy hitakory inona moa ny tena lafiratsy nday zavatra ataon'ny zaza inona ny tena akony eo amintsika fa matetika tena ray aman-dreny amin'ny resaka amintsika hoe matetika de rehefa ohatrany hoe tsy azoazotsika fotsiny na hoe ohatrany tsy metimety amintsika fotsiny de avy hatrantsika de mampiasa n'le fahefana foana de mandrara sy tsy hitany zazatsony zay atao raha zay ataony rehetra zany de ho tenenina doly vao manana izy de okiny metsika izy de fandrarana de lasa tsy hitantsony zay iainana ny farany inana zany no atao zay atao de misy fandrarana sy fitenenana daholy de manjary sairana ka tsy mahina fa rehefa zay le toetrany zany ohatrany hoe misy tena hoe mietsiketsika le zaza misy tena hoe ohatrany hoe pelipelika ny andraisantsika azy misy ka mila jerevana daholy ny retraretreny hoe tena tsy maintsy miteny tokoa ve inona nefa ny tena zavatra tiako hoatongavana le zaza mahatonga ana miteneny zany tiako maninona izy mahatonga miteneny zany hoe zara tokony alehany zany raha miteny azy an'zany tiako aninona izy matetika ohatrany hoe mampatonga atsika manao zany matahotra loatra tsika ray aman-dreniny amin'ny zanakitsika hoe sao de menjera sao de marary sao de zao de lasa be fanahina loatra de manjary lasa hitena razy tolo zay ataony rehetra reko atsika sarotony loatra zany kely de kely ny faritra any aketsika ny zanakitsika kely de kely fa zay ataony rehetra de mahasarotiny atsika mampiteny atsika daholy ka mila jerevana tsara zany hoe raha maninona tokoa nefa izy raha manoany zany zavatra zany
mampaninina, tena tsy maintsy tenenina ve izy raha manao ny zavatra io. Ohatra miazakazaka izy, mampatanjaka azy anie zany aza miazakazaka eo. Ao zany zany tiako apetraka amintsika zany de hoe jerevo daholo a ny fiainan'ny zanakitsika anatin'ny tokantrano sy ny ataony rehetra ny tokotany. De dinio hoe ohatra ny ahoana no tenenitsika aminy, mandrara azy foana avy atsika, miteny azy foana avy atsika, de ohatra ny ahoana no paozany. Jereo rehefa tenina ankeny ankizy ny zazy tena hitanao hoe ohatra malahelo izy, ohatra ny maimaina eo izy, ohatra ny hoe tsy hitany zay atao fa ohatra ny hoe zay indray zany. Ka raha isaky ny mihetsika izy de ataony zany mba mijaly ny zanakitsika. Na ny fivelarana atsika manjary misy fetraikany any amin'ny fivelarana zany reny zavatra reny. Ka tsy vitatsika androany daholo moa betsaka ny tianao resahana, petrakatsika amin'ny tompo indray ny anoizana zany. Mino fa misy zavatra efa azonao ny raisina sady ny amin'izay voambara tamin'ity anio ty any tompony an'olotsaina atsika, andresy lahatra atsika ihany koa ny amin'izay zavatra tokony iovana ohatra ka mila miovitsika mba hahatonga atsika hoe ahatonga ny zanakitsika zany tsy ho voafehy atsika eo tsika re manjary ho sakana eo amin'izay fivelarana zay. De izy ny tompony hanazava antsika mpianatra atsika ny amin'izay tokony atao rehetra, fa de mila misaotra ny tompotsika amin'izay zaza eo anatrea atsika. Misy eny maniry zaza tena tsy manany, itsika efa manana, mila dinana hoe io izy io mila misaotra ny tompotsika, misaora ny zavatra rehetra. Ho ny tompo amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7-12 misaora amin'ny zavatra rehetra. Mila isaorantsika ny tompo ny amin'izay mety hoe toetra ara-poizanary ny amin'ny zanakitsika, ny amin'izay mety ho fihetsiketsehany, zay momba azy rehetra isaorantsika ny tompo zany ho haitsika ny anampy azy ny amin'izay efa mahay izy azy mba hahatonga azy hivelatra tsara sady ao anatin'izay fahazazana zay ivavakitsika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny ity fotoana ity indray, nafahanay nijery ny amin'ny fiainan'ny zaza ao anatin'ny tokantrano, satria matetika de mbola ao anatin'ny tokantrano ny zaza amin'ny mahazaza azy. De ianao nge tompo angatahanay mba hanolotsaina anay sy hanoro anay ny amin'izay tokony ataonay ny amin'ireny zanaka ireny, mba tsy izahay indray no sakana na anelingelina ny amin'ny fivelarany sady ao anatin'izany fahazazany zany. De ianao no hanampy indray aman-dreny aizany mitaizany zaza anatin'ny fahazazany sady, satria matetika rehefa hitrany amin'ny fahatanorana de manana fahasahiranany zay ray aman-dreny. Misaotra Andriamanitra ny amin'izay vita rehetra de voninahitra ao izany, ny anarany Jesoa Kristy tomponay. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.